budgétaire. Dia raha tsika malala fa tany amin'ny volana févroary tamin'ny dialogue politique dia nisy vola 40 millions d'euros ny aide budgétaire nomeny la France dia tamin'iny fotoana iny izy tonga dia débloqué 20 millions d'euros. Dia natsahiviko le izy moa hoe rano satria mandroso ny fotoana hitanareo ny équilibre resahako teo mikasika an'le réforme sy ny social dia namaly eo ny Premier ministre frantsay Manuel Valls hoe ho débloqué na tsy ho ela na amin'ny semaine ambony iny na farapahatarany 2010 andro ny 10 millions d'euros le tranche faharoa ary ny tranche fahatelo 10 millions d'euros mameno azo 40 millions d'euros dia alohany farany fotoana ty ho izy dia nanampy ihany moa hoe raha tsy misy ny maharatsy tokony ompiana izy. Tsy misy arrêt de travail zany eo amin'ny JIRAMA ary ohatrany manaprofo zany fa ny ampahany ny ankamaroany mpiasan'ny JIRAMA dia miasa fa tsy mitokony. Vitsikely mpiasa vitsikely zany ireo mitokona ireo efa nisy ihany aloha ny ezaka andravonana ny disadisy io amin'ny alalan'ny fanatona. Natao zany teo anatrehan'ny inspection du travail nefa ohatran'ny ravamaina moa ka hiditra zany tsika zao any amin'ny commission d'arbitrage. Fisy ny Premier ministre Manuel Valls fa handray anjara mavitrika ny frantsay ny mikasika ny logistique ny mikasika ny protocole sy ny mikasika ny sécurité amin'io sommet de la francophonie ary no ampitanteriny mafy ny anomezany ny fiara zay ho ampiasaina rehetra ny fividianana an'izany zay ho ampiasaina rehetra amin'ny francophonie amin'ny volana novambra amin'ny taona ho avy io no amafisin'izay. Izareo tiako Madagasikara no nametraka an'le neny tao anatin'ny bulletin unique andry zareo ary izy tena ny avokany moa zany no nanao an'izay ataonay hoe aveo le izy satria efa sujet à débat be le izy mandritra ny fotoana rehetrarehetra misy ny opération électorale dia androany azonay atao hoe mivoaka ny valiny avy any zareo fa zareo no nametraka an'iny zay mbola manamafy mieritreritra ihany hoe signe distinctif napetraka zareo iny ny antony fantatritsika rehetrarehetra angamba ny antony hoe mba hiatirena an'le olona. Efa Novec namoaka an'le izy nandalo nanteny koa ny Senita ary Senita sy Novec dia samy tsisy nanao observation tamin'le izy mihitsy fa anjara Novec aloha zay vao mandalo Senita mamoaka ny dito hoe recevable sa tsy recevable aty aminay fatosoana ary tsisy fatosoana mihitsy le izy satria lalàna no ampiarana hoe ny anarana ny tsy azo atao ny fanampy anarana ny tsy azo atao ary ny tsara. Miavaka ireto andian-tambatra natana ny vondrony mpamonjy vola dia amin'ny fitopolo mirahalahy sy ny andiany efatra amin'ireo polisy munisipaly izato avy ao Antananarivo renivohitra nanaraka ny fiofanana ara-miaramila andro amanalina nandritra ny iray volana sy tapany teto amin'ny toby 3e RG CIGB tambatra manjakandrina izy ireo tsy nisy ny nitsokan-daharana na dia mafy aza ny fampiofanana ka samba no nanomezana azy dia amin'ny fitopolo amin'ny zato mirahalahy ny taratasy manamarika ny fahavitany ny fiofanana ara-miaramila. Ny colonel Rakotar Vony Marie William sy ny colonel Rakotar Sou Erinjanahary no tompo-marika ny fampiofanana. Miendrika zareo après les formations zany hita hoe tena miaramila tokoa izy. Ny feta zany na formation élémentaire de tour d'armes ho amin'ny miaramila dia tsy azahoana diplôme fa amin'ny promotion voalohany anazy hita fa tena nety le formation nataony zareo dia nangataka izy zareo dia nanaiky moa ny état-major général. Ny tombontsoa azonay mpampianatra dia mitombotraikefa izay fanananay tamin'ny fahazanay nandritry ny 10 taona mahery ny asanay dia amin'izao zany agnay dia nahazo tombontsoa be dia be amin'ny zavatra nataonay tao. Hahazo boky agnay mody teto hahazo certificat agnay mody teto dia izay zany tombontsoa lehibe azonay. Ny taranja rehetra ampianarana any an-tsekoly no ampiofanana ireto mpampianatra ireto. Valsorony kakao andiany fa 7 ny santatra izany fifaninanana vehivavy tsara tarehy izay mitondra lohateny hoe misy tsaiky tsara ny sambrano 10 ny mpandray anjara tamin'izany. I Tsarazafy Florentine voasafidy 2e dauphine, i Nourminia Ezamo no voasafidy 1er dauphine, fa i Vida Cristela no voasafidy Miss Sorong 2024.